Ia, ialana tsiny moa fa tapaka le vidéo en direct izay nataoko teo efa eo iny fa hotohizako le izy zany a, hotohizako amin'ny alalan'ny ity en direct izay ataoko zao ty indray zany le izy. Teo am'le resaka fitsaboana à distance sy tonga mivantana antsika teo a, ho anareo tsirairay avy izay mila ny fitsaboana izay ataoko zany a, de afaka manantona mivantana na mifampiresaka amiko amin'ny alalan'ny message privé amin'ny alalan'ny WhatsApp ary ihany koa amin'ny alalan'ny compte messenger zany. Zay zany anisan'ny ahafahanareo reo zany anisan'ny ahafahanareo mahazo ahy reo de misy moa ny à distance na any andafindrika rehetra any aza de afaka mifampiresaka tsika, afaka ataotsika ny consultation sy ny fitsaboana ny aretinao rehetra zany. Zay ny amin'iny fitsaboana ny aretina tsirairay avy iny a, fa manarakarak'izay moa de misy ihany koa ny fitsaboana ny aretina tsy hita maso izay mpahazo ny olombelona. Ino avy ireo aretina tsy hita maso izay mpahazo ny olombelona? Ny olana tsirairay avy izay sedrain'ny olombelona tsirairay avy ety ambonin'ny tany io de aretina tsy hita maso io. Matoa zany ny fiainan'ny olombelona anankiray misedra olana, misedra zavatsarotra dia misy marary zany misy le aretina ara-panahy zany eo aminy. Inona avy moa reo mety ho aretin'ny vintana reo zany de mila tsaboana le vintana mba ahasosy ahatsara ny fiainana, mba hampisosa tsara ny fiainana izay iainana ety ambonin'ny tany. Satria moa manefa adidy no atao ety ambonin'ny tany ety de mba hisosa tsara zany fanefanany adidy ety ambonin'ny tany ety zany mipetraka tsara ny fifankatiavana, mipetraka tsara ny fihavanana, mipetraka tsara ihany koa ny fahalavorariana sy ny fahafenoana maro isan-karazany zany. Zay zany isan'ny zavatra lehibe de lehibe tokoa ao anatiny. Manarakarak'izay moa de mila fifampitokisana betsaka eo amintsika tsirairay avy rehefa manao ny fitsaboana sy ny famahana olana izay atao eto amiko zany, satria mila ao aminao ny finoana izay miteraka fifampitokisana lehibe eo amintsika zany de mba arahanao tsara tsakan'ny sy andava ny toromarika rehetra izay omena de mizotra tsara am-pilaminana ny fitsaboana ny aretinao na ny aretina mpahazo ny vatana zany izay aretina mahazatra ny olombelona tsirairay avy na ny ihany koa ny aretina tsy hita maso zany izay araka ny lazaiko teo hoe mety ho mpahazo ny vintana izy io, mety ho avy amin'ny karma héréditaire izay nolovaina avy amin'ny razambe mikoriana ao anatin'ny rà, mety ihany koa le izy avy amina akasoparana maro isan-karazany izay nataon'ny olona tsirairay avy zany. Io fiainanao io mila tosika ara-panahy io de hitanao fa mizotra sy mandeha tsara araka ny tokony ho izy ny zavatra rehetra, satria misy lalàna voajanahary napetrak'ilay mpahary ety ambany masoandro natao arahantsika mba hampisosa tsara ny fiainantsika ety ambonin'ny tany ety, mba ihany koa azahoantsika fiadanana sy fandriampahalemana zany hampiroborobo tsara ny fidiram-bolantsika tsirairay avy, hapety tsara ny fiainantsika tsirairay avy ary ihany koa azahoana n'ilay atao hoe fahafenoana tanteraka zany. Izay no mahatonga ny Cohen Andreas Farmerantsoa milaza hatrany hatrany zany hoe raha misy ny olana eo amin'ny fiainanao
mivarotra tsy mandeha sy ny sisa de tongava. Eny e, mifampiresaka raha lavitra ianao de afaka mifampiresaka de mifandahatra io tsika fa misy ny azo atao ampandehanana an'izany ampiroboroboana sy ampandehanana an'izany varotra tsy mandeha zany. Misy ihany koa ny azo atao mba ampiroborobo ny orinasanao izay hitanao hoe orinasa mitady amin'ny fahity, mitady hikatso tanteraka de mila tosika ara-panahy zany ho tsaboina tsara mba handesy handroso tsara le orinasa, mba ho avotra le orinasa, mba hisandratra avo de avo zany ilay orinasa. Zany zany isan'ny ataon'ny Cohen Andreas Farmiarantsoa, satria tosika ara-panahy zay ataoko sy ny fitsaboana ara-panahy zay ataoko moa zany de entina hanampiana ny mpiara-belona tsirairay avy, na vazaha na gasy, tsy hanavahana zany io, ary tsy hanavahana finoana, tsy hanavahana firazanana, tsy hanavahana fiaviana, fa mandray an-tanana ny olona tsirairay zay tonga manatona zany izaho Cohen Andreas Farmiarantsoa. De maro de maro lay fanontaniana apetraky ny sasasasany aminareo zay fanontaniana miverimberina moa reny de zay no mahatonga anahy milaza foana hoe misy ny a distance raha lavitra ianao, neny fa na akaiky aza ianao ka ozy ianao hoe sarotsarotra le fotoana am'le asa zay ataonao de afaka manao a distance ianao de mitsorika vetivety aty amiko ianao fotoana mampalalaka anao, ataotsika sur rendez-vous ihany koa nefa an'izay de am'izay fotoana izay mifampiresaka mivantana mihitsy tsika de mety tsara ny zavatra rehetra, mifampatoky tsara tsika ao anatin'izay de vao mainka ara zany tsara de tsara eo amin'ny fanatanterahana an'izany fitsaboana anao zany, zany fitsaboana sy fanandratana anao zany. Eo ny olana ara-pitiavana, ny olana miresaka fampiroboroboana ny asa fiarikarena rehetra de misy moa ny hoe efa mandeha sy miroborobo le orinasa sy ilay varotra zay atao, fa ilaina mba ahangom-bola sy hatazom-bola, ilaina mba hisy ihany ny fisintomana sy ny sisa mba hiroborobo tsara, tsy tsisy atahorana sy tsy misy ahina le sehatr'asa zany, le varotra sy le orinasa. De zany rehetra zany ataon'ny Cohen Andreas Farmiarantsoa avokoa. Marihako tsara fa tsy miresaka fa tsy fitsaboana ara-panahy isika rehefa mifampiresaka amiko, na amin'ny alalan'ny message privé zany, na amin'ny alalan'ny appel vidéo, na amin'ny alalan'ny antso ataroby zay ataonareo amin'ireo numéro telefona zay efa apetrako eo reo, tsy miresaka afa-tsy fitsaboana ara-panahy isika, fa miresaka hafa akoatran'izay zany de tsy azontsika ataony miresaka anazy, fa tsy mamaly ny resaka hafa akoatran'izay Cohen Andreas Farmiarantsoa. Misy sarany manokana ny consultation, misy sarany manokana ny famahana sy ny fitsaboana sy ny famahana ny olanao rehetra, indreo ny contact, misy numéro WhatsApp, misy ny compte messenger zay efa fantatrareo, misy ny numéro telefona zay azahoanareo afaka mifampiresaka tsara sika, dia samy ten'Andriamanitra tompoko lahy sy tompoko vavy, ny Cohen Andreas Farmiarantsoa no narahana reo teo. Mankasitraka tompo.